Riavana miralo amin'ny tompo ho amintsika manan-karivana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Vavaka sika velom-pidirana anao zay raha eo noho ny amin'ny andro atalata 5 martsa 2022 zay nkalazana anao noho ny mahery fony firenena miara matsiaro ireo mahery fony firenena zay amin'ity andro an'ity amin'ny maha-olom-pirenena malagasy anay ankalazanay ianao tompo no nanomezanao ireny mahery fony reny teto amin'ny firenenay ka fianarana ho anay koa zany ampandrosoana sy ampivelarana amin'ny Madagasikara ny firenena mandroso ato amin'ny faritry ny Oceana Indiana. Dia mitenena indray ianao tompo araka ny fombanao fa mihaino zay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy le teny tomba nofo naovana izany vavaka izany. Amen. Ny lahatsoratra masina ifampizarantsika amin'ity andro an'ity dia nofinaina ao amin'ny Tesalonika faharoa toko voalohany 17 ka hatramin'ny 12 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tesalonika faharoa toko voalohany 17 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra manakarivo zay noho ny aminareo rahalahy fa mamendrika zany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra ka rereny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra no ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fananjena rehetra zay manjo anareo sy ny fahoriana zay retanareo famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra zany mba atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo sady zany koa no retanareo fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana zay mampahory anareo ary nanome fitsarana anareo zay ampahoriana koa amin'ny tenanay. Raha isy Jesosy tompo avy anan-danitra mba mianjerinery amin'ny afo ny tetateta amaly zay tsy malala n'Andriamanitra sy zay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Kristy amintsika dia olona zay hiara ny famalina marina dia fahaverezana manakizay avy amin'ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny masina tsy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro zany satria ny nona ny fanambaranay taminareo. Ary zany no ankatanay manakariva ny aminareo mba ataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiantsoana anareo ao tanterahany amin'ny hery sy ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mankalazaina aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy ary anareo amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana iteninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malalo amin'ny tompo miraba antsika rehetra no ny nahatratrarantsika ny androny mahery fony firenena na fahatsiarovana ny andro mahery fony firenena dia ny 27 martsa 17 septato sy arivo. Tsy hiverena antsika intsony tantara fa tsy zany mamaky antsika eto fa ny mba hananantsika fo tia tanindrazana fo mifankaty sy manana finoana an Jesosy. Ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana dia tena miara-dalana manakariva ato amin'ny soratra masina. Tsaroantsika tsara ilay tenin'ny apôstôly Paoly hoe rehetra telo reto no toetra ny finoana, ny fitiavana ary ny fanantenana. Ny finoana ho foana amin'ny fivian'i Kristy, ny fanantenana koa foana fa ny fitiavana mitoetra mandrakizay. Ka fafavaka sika tahaka ny tenen'ny Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tamin'ny Tesalonika hoe mitombo fantatra ny finoana ary be ny fifankatiavana. Mitombo fantatra ny finoana ary be ny fifankatiavana. Ny fahatelo tamin'ny farany zany. Inona moa no azonao sitaka eo anaty tenan'Andriamanitra? Ianao mitoetra amin'ny finoana, ianao maharitra amin'ny finoana, ianao mitombo amin'ny finoana satria ny finoana no azona sitraka eo anaty tenan'Andriamanitra. Ny apôstôly Jaona dia ny finoana dia hoarina amin'ny tanana
mandray ireo fanomezan'Andriamanitra zay tolony antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy mantsy no itoerany fahafenoana rehetra, dia mila raisitsika amin'ny finoana zany a, dia ny finoana mandraisana izany. Koa angatahana mahafenoana tento, sy mila mifampivavaka isan'andro anandro zasy ianao mba hitombo ny finoantsika, fa tsy hena mokatry ny toe-javatra na zavatra miseho etsero, fa hitombo fantatra ny finoana. Ka zany ihany fa hitombotra fantatra iandaniny koa ny fifankatiavan'ny olona samy mino, satria rehefa manana finoana ianao dia be fitiavana, ary rehefa be fitiavana ianao a be fanantenana. Ny angatahana ampy sy aminao dia toetra zany finoana zany a, ka hitomboan'ny fitiavana ao anatsika, ka zany fitiavana ao anatsika zany a no azotsika mifankaty tahaka ny tiavan'i Kristy atsika. Ko amin'ny andro an'ity raisy Jesosy Kristy ilay fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, mba raiso am-po zany, raiso amin'ny finoana, ka tonga anao a azo zay ny fitiavana zany a, ka tsy hanitra amin'ny fitiavana fa avokatra amin'ny fitiavana, ka tonga anay mifankaty tahaka ny tiavan'i Kristy asa ianao. Toy izany tokoa neny no mamendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Olona tsy manam-pitiavana dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra no vinavina, satria ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjaka amin'ny fitiavana. Dia ilay fitiavana tsy mety levina, tsy maharitra manakizay a. Tombo ao sy tombo aminao ane ny finoana sy ny fitiavana, ka mpifankaty fantatra antsika tahaka ny fifankatiavany rahalahy. Dia manana amintsika ny teny Jesosy hoe didy vaovao no meko anareo, dia mba hifankatiavanareo a tahaka ny tiavako anareo. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa amin'izao ankalazana anao a ny amin'ny fetiny eo mahery fo, na fahatsiarovany mahery fo ny fireneny zao a, dia manam-ponina tahaka ireo mahery fo ireo zay, tsy nitambra sasarana, tsy natahotra masomena, sanano teny, satria be finoana. Ary natoy zany koa sa be fitiavana ary mifankaty fantatra tokoa. Na dia misy anareo namatika ka nahatonga n'iny fitaminam-polo sy mizato sy mivita, dia matsiaro manokana ny taranany zay mba hanahaka an'ireo olona mahery fo ireo. Ary zay koa mba hanahaka an'ireny mahery fo ireny tokoa, mba ho tia tanindrazana, tia anao ary mifankaty tokoa tahaka ny tiavanao aketo. Sitakay niary vavaka hoe ranay zay natany, nasina neny naranao, tonga neny fanjakanao, atao neny sitraponao ety tany tahaka ny tany. Minahiny amina sazo anay a, ary mamelany herikay tahaka namelana izay metrika taminay, rehefa mitondra anay amin'ny fankampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano zay tonolona amin'ny anaraisana kafana-masina, raiso amin'ny finoana sy fitiavana ary fanantenana zany. Mifandraisy ianareo a tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitr'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny faharetana sy finoana ane ampiraha hevitra anareo ahaka ny Kristy Jesosy, mba ho saina ray sy vavy ray a ny raha nareo mankalanja an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tontsika, aroka ray fo hiara-miezaka ampandroso ny finoana ny filazantsara zay hitombotsika amin'ny finoana tsy azotsika mifankaty tahaka ny fifankatiavan'ny rahalahy. Eo amintsika rehetra ane zany a, voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery any a, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.